faneho-kevitra vetivety mahakasika an'ilay hira miteraka resabe omaly. Madagascar, lève-toi et brille. Mitsangana ritanora, mitsangana azamananaya, sady hoandro sariora, mijosa itokole. Tout le monde berce. Maintenant je vois toute ma génération debout. Madagascar, lève-toi et brille. Let's go. Salama daholo, faneho-kevitra vetivety mahakasika an'ilay hira miteraka resabe omaly. Tsy hanao hoe teny marary na hoe ratsy fanahy na hoe anakiana be fahatany an'ilay izy fa afatra fotsiny no tiako zaraina aminareo zandry ho atsika tanora manao zavatra. Rehefa misy tetikasa, indrindra hoe tetikasa hitaomana olona anana fomba fieritreritra, fomba fisainana na anaraka fomba fijery, ary indrindra hoe hanetanana olona iombona ao anatina fihetsepo anankiray ny zavatra mila atao voalohany dia ny mametraka ny principe, azafady amin'le teny vahiny, mila mametraka n'le principe hijoroany le foto-kevitra hijoroany le tetikasa. Zany hoe ireo tanora nanao an'iny hira miteraka resabe omaly iny mino zato isan-jato fa nanana foto-kevitra, nanana fomba fijery izy hoe anentana ny tanora ho ao anatin'ny fitiava-tanindrazana sy fandraisana andraikitra ho an'ny tanindrazana. Kanefa ao anatin'le vokatra izay nivoaka tsy ahatsapana n'le fahasarotam-piaro tokoa ho an'ilay tanindrazana. Zany hoe voalohany aloha any amin'le hoe hira fady no voakitika voalohany zay. Raha ohatra kitihana le hira ka nijanona tanteraka ao anatin'ny hoe antom-pisian'le hira, ny antonamoronana n'le hira, ny tantaran'le hira, ny afatra izay novoizina tsy nampaninona an'izaniza. Betsaka ange nefa nanao an'iny hira iny amin'ny fomba fanaovany azy fa tsy miteraka olana. Fa ity anankiray ity dia sady gadona vahiny, fomba fandihy vahiny, fitafy vahiny, ary na ny fanatotosana an'ilay orona tsara aza dia tsy ahitana soritra mihitsy ny hoe manasongadina ny kolotsaina malagasy le izy. Zany hoe any amin'le foto-kevitra mihitsy zany no lasa tsy voajanareo nanaovanareo an'iny vokatra izay nandanianareo fotoana sy vola ary herijika. Ary mampalahelo be hoe raha zavatra nataonareo sy nafoinareo ahafahana namoaka an'iny dia ireny no valin'le izy hoe tsy fankasitrahana sy fanakianana be. Zavatra azo ny oharana tsara zany raha ohatra tany am-boalohany nareo dia nijoro tamina foto-kevitra anankiray be loatra ny zavatra nafangaronareo an'ilay hira, any ka lasa tsisy ifandraisan'le hira amin'ny mahira azy namoronana azy tamin'izany tsony ny vokatra navoakanareo, dia lasa mazava ho azy hoe lasa problema be le izy. Satria izay foana hoe na ny lohatenin'le hira ary tsy mitsangana ry tanora. Faharoa le izy hira natolo-panafahana nafangaronareo, nalainareo lasa hira evangelika. Nefa tsy zany ny foto-kevitra le hira, tsy miteny akory hoe ratsy manao evangelika, fa ny fanaovana hira evangelika tsy midika hoe azonao atao izay tianao atao. Zay fotsiny misy ajany sy asany zavatra rehetrarehetra, indrindra fa ny asa soratra sy ny zavakanto.
de mbola nampianareo teny frantsay ao anatin'le izy nefa hira natao hira zay nampiterahana ambopony malagasy ahafahany miady amin'ny mpanjanaka. De zany hoe le mpanjanaka ny divana sy namozana aina ny fitenin'ireo indray no mbola nampidirinareo ao anatin'le hira. Ary farany de hoe ravinona ny feo tsisy ahitana mihitsy ny hoe kolotsaina malagasy no arovana, ny maha-malagasy no asongadina. Na ny fekanjo na ny fomba nanaovanareo an'le horonan-tsary, marina eo amin'ny stade Barea nareo no manao an'izy mitondra sainam-pirenena, fa nijanona teo amin'le hoe décor le zavatra mitondra an'le maha-malagasy, fa tena tsisy identité malagasy ao anatin'le vokatra. Ny afatra de hoe aza mijanona amin'iny andalovana ny fanaovana zavatra tsy voarain'ny olona araky ny eritreretinao, zavatra fandalovana, ary mety manjo anizaniza manao zavatra misy an'izany risque zany. Fa ataovy fianarana le izy ary ahafahanareo mihoatra mamoaka zavatra mety kokoa sy mifanandrify kokoa amin'ny afatra zay tianareo voizina sy ampitaina ny vokatra ataonareo manaraka. Zany hoe rehefa nisy anindray mandeha iny midofotra de miteraka fisainana kokoa le izy hoe tsy zavatra atao rehetra de voatery mety, fa tsy maintsy lanjalanjaina le zavatra. De zay foana hoe foto-kevitra foana aloha no iaingao, de aza atao mivoana amin'iny foto-kevitra iny mihitsy le zavatra tontosaina. Amin'izay nareo manana lalana voasorotra tsara hoe andeha ho aria de ahoana ny fomba anatontosaiko azy ho tonga any amin'le tanjona farany. Zay efa ampy angambo zay resaka be da be natao rehefa zay teny masika mivoaka zay. Fa za ndray hiteny hoe courage nareo, fa manana nareo zany zao no fikambanana tanora, manana sehatra matetika, manana fahefana hanao zavatra, manana enti-manana hanao zavatra. Ary nareo azadiny koa fa efa manana identité nareo ny amin'ny hoe tanora akaiky an'izao fitondran'izao. Dikan'izany manana toerana delika nareo par rapport amin'ny zavatra avoakanareo, de mampahiry anareo hoe manova zavatra hafa anarenana niny tsy nety teo iny. Fa tsy hoe zay koa ny anentanako ny olona hoe tsy hoe risaky mamoaka ry zareo de lasa iny foana no atao référence de fa mivonona nikihana sy lasa tsy objectif fa tsony zany fomba fijeriny zavatra ataonry zareo sanatry iny zany. Aleotsika tsy miditra amin'izay, fa misolafaky indray mandeha tsy midika hoe zavatra nataony hatramin'izay ary mbola ataony any aoriana de tsy hisy raisina mihitsy. Fa aleo mijanona amin'iny zavatra anankiray iny tsy fankasitrahana, fa mino fa raha manao zavatra milay zareo de ho tohanana andray kosa nefany. Zay fa samy miatrika herinandro milay latsinainy androany mafimafy kely, fa bon courage foana raha malagasy eo.